Mirabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy ampifaliana indray ny rahana antsika androany dia mbola mpanetretena rahavana no afahako miaraka amintsika eto hitondra sakafom-panahy momba ny fibebahana alohan'izay sakafom-panahy izay dia andaontsika hivavaka anankina ny tompo ny fotoana rehetra. Andriamanitra misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'izao fotoana izao indray Andriamanitra ahafahanay mivory eto anatrehanao Andriamanitra hiaino ny sitraponao ankehitriny Jesosy raha izay lohahevitra hoe fibebahana izay no tianao entinay Jesosy dia ianao mihitsy ny hanazava ny sainay androany, ianao mihitsy ny handresy lahatra anay androany, ianao mihitsy ny hanindry izay diso rehetra Jesosy ianao no antenainay eny Jesosy mitenena indray ianao fa vonika ihainonao zahay eny ny za dia fitaovana ihany ary ny vavako Jesosy ianao no hanositra azy ataovy tahaka ny vavany nefa mahay tompo aoka tsisy ho latsaka na iotra ny teninao Andriamanitra aoka ny sitraponao no tanteraka dia rainay mandrakizay ny anaranao ianao no andrasanay tompo raiso ny toeranao rehetra. Alleluia, amen, amen. Tenin'Andriamanitra izay raisintsika androany rahavana dia araka izay hita ao amin'ny Lioka 4 dia ny andininy 2 no raisintsika dia mandeha arak'izay moa midikidina eo ny teny fa ato amin'ny Lioka 4 no jerentsika. Ny soramandry eny ambony rahavana dia milaza hoe ny nataony Jaona mpanao batisa, nataony Jaona mpanao batisa. Eo amin'ny andininy 2 dia tapany 2 milaza hoe dia tonga tamin'ny Jaona zanak'i Zakaria tany anefitra ny tenin'i Jehova, tenin'Andriamanitra ary nakany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordana izy nitory mibatisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Nitory mibatisa ny fibebahana ho famelan-keloka araka ny voasoratra ao amin'ny boky ny tenin'i Isaia mpaminany hoe injany misy feony miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Alleluia. Eto rahavana raha hiverina kely eto amin'ity andininy 7 hoe ary nakany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordana i Jaona zany nitory mibatisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Fitoriana filazantsara momba ny fibebahana makany amin'ny famelan-keloka rahavana. Raha jerentsika kely ny dika teny amin'ny hoe fibebahana io, inona ny dika an'ilay hoe fibebahana? Fibebahana dia zavatra lehibe ampianaran'ny soratra masina ahazoana famonjena. Ahazoana famonjena zany ny fibebahana, fiovantsaina mahafoaka ny sitrapo sy ny faniriana rehetra. Misy fiovantsaina zany ao anaraka izay rehetra ampianaran'ny soratra masina amin'izay fa tsy izay saitsika intsony no ataontsika. Izany fiovantsaina izany dia fiovankevitra tanteraka ny amin'Andriamanitra sy ny amin'ny fahotana dia hita amin'ny alahelo-po izay miteraka fiaikeikeloka sy finiavana hiala amin'ny ratsy. Miteraka fiaikeikeloka sy finiavana hiala amin'ny ratsy ka hanompo an'Andriamanitra. Hanompo an'Andriamanitra. Le fanompona an'Andriamanitra zany no makany amin'ny famonjena rahavana. Ny fibebahana dia fandozana ny fahotana. Ny finoana kosa dia fanatonana ny Kristy tsy azo ampisarahana izy rotonta. Tsy azo ampisarahana zany ny finoana sy ny fibebahana. Rehefa mibebaka ianao dia midika an'izany hoe mino an' Jesosy Kristy amin'izay dia le finoana an' Jesosy Kristy iny rahavana no mahatonga an'le hoe famonjena, fibebahana ho famelan-keloka. Rehefa miaiky ny eloko tsikitsiky dia manaiky amin'izay hoe aoka ny sitrapon'Andriamanitra no tanteraka amin'ny fiainantsika. Ndao tohizantsika ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nitory an'izay fibebahana izay izy dia injano izy
injany misy feony miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Ny teny mafy zany Jaona Rahavana miantsoantso mba horenin'ny olona rehetrarehetra zay hoe mibebay anareo mba hovonjeny anareo. Zay ny antony itenenany antsoantso ny antsoantsony Jaona mafy Rahavana. Tena mila mitory filazantsara zany tsika mba handraisan'olona io famonjeny io, satria raha tsy mibebaka ny olona de tsy ho tonga ny famonjeny izy. Ny loha sa rehetra ozy izy ho totofana, ary ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra ahetry, ary ny eloka aintsy, ary ny lalana mikitaotaona ho amarinina. Esorina amin'ny eloka zany zay ho famelan-keloka zay elan'olona amin'ny ratsy zany ny tanjon'le hoe fibebahana. Raha vao manao ratsy ny olona de tsy ho voavonjo mintsiny. Ny tanjon'Andriamanitra nefa mba tsisy overina de ray aza. Ao am-pon'Andriamanitra ny tsiraray avy, tiany ny olona rehetra, tsy tiany ho hisy overy, tsy tiany hisy olona hoany amin'ny fiaina tsy hitany amin'ny fahaverezana any. Ary nofo rehetra ozy izy ahita ny famonjen'Andriamanitra. Nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra zany ny tanjon'Andriamanitra. Hitanareo? De iseho ny voninahitry Jehovah, ary nofo rehetra hiara mahita izany fa mivavan'i Jehovah no efa miteny, mivavan'i Jehovah no efa miteny. Zay lazainy zany de tanterahany marina tokoa. Ny faniriako azy ireny de ny famonjena, ny fanirian'Andriamanitra ho antsika zay olona noforoniny de tena hoe ho vonjena Rahavana, hiaina am'le fiainatsambatra Rahavana. Zay ny anton'le hoe mibebà te hanafaka Andriamanitra, te hamonjy Andriamanitra. De hoy izy John eto no miteny tamin'ny vahoaka izay nakeo aminy tany amin'ny tany efitra io tany amin'ny tany efitra mba ataony batisa. Rita ranaky ny menarana ozy izy izany nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy. Raha vao tsy mibebaka de isy ny fandringanana, io le fahatezerana ho avy. Vavan'i Jehovah no niteny ozy izy tadio, fa zay lazain'i Jehovah hoe isy fahatezerana de tena isy. Fa eto ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe mibebà. Mbola mananatra zany ny tenin'Andriamanitra hoe mibebà de tsy ho tonga zay fahatezerana ho avy zay. Koa mamoaza ozy izy mamoaza vomendrika ny fibebahana, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama horainay izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy am'reto vato reto. Koa mamoaza vomendrika ny fibebahana, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama horainay izahay. Oui, mety m'intercéder i Abrahama, mety m'intercéder anao ny olona, mety mivavaka ho antsika ny olona hoe ho tonga amin'ny fibebahana, fa itsika ihany koa Rahavana de mila mamovo mendrika ny fibebahana. Tokony hisy paratsika zay zany hoe paratsika zany zay hoe fibebahana zay. Tsy miandro ny olona fa itsika mihitsy no voakasika, tsika mihitsy no voakasika. Ary indro efa mipetraka ao amin'ny fototry ny hazo sady ozy izy mifamaky, ko ny hazo rehetra zay tsy mamovo tsara de ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Mamoaza vomendrika ny fibebahana, mamoaza ny voatsara zany, voatsara ny tian'Andriamanitra ampianarina antsika eto. Ary zany mihitsy tsy nahay ny vahoaka, tsy nahay hoe inona le vomendrika ny fibebahana e. Ary ny vahoaka ozy izy nanontany an'i Jaona hoe inona ary no ataonay, inona ary no ataonay. De mampianatra antsika mihitsy ny soratra masina Rahavana hoe ahoana ny idirana amin'izay fibebahana zay, manome ohatra izy ampianarana antsika. Ary namaly izy ka nanao taminy hoe izay manana akanjo roza izy de aoka hanome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kanina de aoka hanao toy izany koa. Miantra zany. Ahoana le vomendrika amin'ny fibebahana? Tsy tia tena Rahavana, tsy tia tena fa mila miantra. Zay zao anisan'le hoe idirana any amin'ny fibebahana ho famelan-keloka,
ho famonjena ihany koa tsy vita amin'ny famelan-keloka ka fa famonjena tsy mila tia tena zany tsika mila tsara kokoa ny manome ozy izy noho ny mandray de avokoa ny mpamoretra sasany mba ataony batisa ka nanao taminy hoe mpampianatra inona no ataonay rehefa niantsoantso zany Jaona hoe injany misy feo hoe mibeba ianareo mibeba de samy nanantona ny Jaona daholo de tak'izany mihitsy manatona n'Andriamanitra ianao zao satria efa tonga aminao ny teny na ny de avokoa mpamoretra ozy izy mpamoretra zay mpanenjika fivavahana mpamoretra zay manome hevitena fa efa mahay inona nataonay mba dia avokoa ny mpamoretra sasany mba ataony batisa ka nanao taminy hoe mpampianatra inona no ataonay androany koa izy mampianatra ravana eto amin'ity Lioka 7 de ny 17 ty ary hoy Jaona taminy rehefa nahazo ny tenin'Andriamanitra izy tenin'Andriamanitra foana zany nitondrana amin'ny fiainana fa tsy le hitanareo le teorian'le fanamarinana voalohany hoe fiovan'n-tsaina mahafoka ny sitrapo sy ny faniriana ny tenin'Andriamanitra amin'izay zao no andehanana fa tsy ny sitrapontsika tsony tsy ny fahalalantsika tsony ary hoy izy taminy aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena alainareo mpamoretra sy ny mpanora-dalàna aza mampandoa mihoatra aza mangalatra zany aza manao kolikoly aza maka tombony amin'izay tsy tokony alaina tombony zay koa makany amin'ny fibebahana miala amin'ny ratsy rehetra mihitsy miala amin'ny ratsy rehetra rehefa teo ny vahoaka teo ny mpamoretra de toro miaramila ndray zao eo amin'ny 14 amin'ity Lioka 7 ty ary nisy miaramila koa nanontany azy ka nanao hoe ary inona kosa ny mba ataonay de hoy izy taminy aza mitoatoa foana amin'olona ary aza miapangalaingy ary mianina amin'ny karamanareo aza mianiato foana amin'olona aza manao ny tsirariny zany aza mandainga amin'ny hafa ihany koa aza manaiky ho ampiasain'olona hoe miaramila ianao de manao mampiasa hery satria manam-pahefana ary ataovy ampy anareo ny karamanareo ny raha ny fiainantsika amin'izao fiainan'izao ravana de eny anivon'ny polisy sy ny miaramila sy ny mpandraraha rehetrarehetra eny ny ravana ny kolikoly fa eto izy ataovy ampy ny karama fa aza maka mihoatra aza mangalatra zany no idirantsika amin'ny fibebahana sationandreo fa mianatra tsika de plus mianatra tsika mampalala foana ny tompo mampalala zavatra maro foana ny tompo fa raha mbola niandry ny olona ozy izy ka samy nisaina ny Jaona tamponina izy no Kristina tsy de namaly Jaona ka nanao tam'izay rehetra hoe izao manao batisanareo amin'ny rano fa avy izay mahery noho izao ozy izy ka tsy mendrika amin'ny fehikapany azy aho izy no hanao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo eny an-tanany no fikororoany hanadiovany tsara anadiovany tsara ny ampamolohany ka anangona ny vary ho any amin'ny sompony fa ny akofa sy ny mololo dorany amin'ny afo tsy azo finoana neny Jaona zany ravana de batisany rano fa neny Jesosy kosa fa ho avy ozy izy ilay aorinako zay mahery anao batisany fanahy masina sy ny afo io le mahery ravana io le tena mandoro ny fahotana rehetra fahamasinana rehetra no ao anatiny ary tsisy azo ialana ravana rehefa eo amin'Andriamanitra de anadiovany tsara ny ampamilona ozy izy manadio tanteraka fantany zany ny zavatra rehetra ravana fantany ny akofa fantany ny tena vary de zay tsy ilaina de tonga de dorany esoriny ravana aoka zany tsika manaiky mihitsy ibebaka eo anatrehan'ny tompo mba hiala amin'ny eloka rehetra
fantany vosony fora havana fantany rehefa mibebaka marina tokoa tsika de miditra antsehatra am'izay izy miasa ao anatintsika izy fa nanarana maro izy izy no natorony tamin'ny olona nananatra mihitsy zany i Jauna tsika koa ravana de nataon'Andriamanitra zay hitondra fibebahana hitondra finoana anatin'ny hafa zay fa iza no nanda fa Herôda mpanapaka noho ny nanariny Jauna noho ny amin'ny Herodiasy vadin-dralahany sy noho ny ratsy rehetra izay nataony dia nanidy an Jauna tao an-tranomaizina ho fanampin'izany rehetra zany koa. Hitanareo alefa ny teny tahaka an'izao alefako aminareo zao mitory fa teto zany tamin'ny andron'ny Jauna ihany koa de nisy an Herôda mpanapaka mpanjaka izy io naka vadin'ny Herodiasy ralahany de rehefa nanarina tamin'izay hoe tsy tokony hijangajanga azonareo le fananarana aza mijangajanga ao anatin'ny didy 10 koa zany de inona indray no nataon'ity Herôdy ty nidiny tao an-tranomaizina i Jauna rehefa tena nydiniany ty hoe nidina tao an-tranomaizina i Jauna ty ny vadiny Herodiasy mihitsy le vehivavy ny tena ratsy loha havana le vehivavy ny ratsy loha ka tonga famonoan'olona tsy te ho anarina tsika zany amin'ny ratsy rehetra zay mety ananaran'ny mpanompon'Andriamanitra na ananaran'ny ankohonantsika na hitenenana tsika elatsika mba ho ahatongavantsika amin'ny fibebahana de aoka iaino satria mahatonga fahaverezana le famafisam-po mahatonga famonjena averim-piany famonjena ny tanjon'Andriamanitra amin'ity fibebahana ity ka raha namafy fo de tsy tonga amin'ny fibebahana de ho very marina tokoa. Vavan'ny tompo no miteny vavan'ny Jehova no miteny ravana mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra esory mihitsy zany ny ratsy rehetra ravana esory ny ratsy rehetra aza manaiky aoka ialantsika ozy izy ny ampidipenarana ny amin'ny Kristy ako atsika tsy ho zaza ara-panahy fa aoko androso ho amin'ny tanteraka le tanteraka de ho tahaka an' Jesosy le tsy manam-pahotana de fibebahana ahafahana amin'ny asa maty ahafahana amin'ny asa zay mahavery atsika fa hidirantsika amin'ny finoanan'Andriamanitra kosa ndao tsika tsy manaiky voafitaka rahavana anohizatsika anazy ndao tsika hijery tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Petera 2:3 de ny 9 ny amin'ny iavin'ny tompo sy fananarana noho izany ozy izy mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra efa ho avy ny tompo de ahoana am'izay ianao ve le anisan'ny tenenany hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao sa hoeny ivelany ianao takan'le virjina dala variana mbola mandeha metsena ndray ny olona efa vonona ho amin'ny fampakarana ny tenin'Andriamanitra de milaza hoe eto amin'ty Petera 2:3 ty ry malala ozy izy ity no episty 2 soratako ho aminareo ankehitriny ka izy roa de samy etiko mampifono sainareo madio amin'ny fampatserovana mampifono sainareo adio tian'Andriamanitra adio ny saitsika mba hidirantsika amin'ny famonjena rahavana amin'ny fampatsiarovana ozy izy mampatsiaro atsika matotsika ampatserovana de tiany zany ny dikan'izany mahasaro-piaro anazy tsika le tiny aoka tsy anao jambo tsika tsy anao mareniny tsika le tina 5 rahavana ny tompo tsy amela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany
fa maharo-po aminareo izy ka tsy tiany isy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra ozy izy. Tiany ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Maharo-po, mpamindra fo ny Andriamanitrantsika, mpamindra fo izy, tena tia izy rahavana, tena tia ko amin'izany ry malala satria mananteny izany zavatra izany ianareo de mahazo tomba ho hita tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana, fifankatiavana, aoka tsy hanatsiny amam-pondro. Aoka zany ho arahana zay tenin'Andriamanitra. Tsika tsy manana zavatra fa hividenantsika afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ihany. Ary ny faharipon'ny tompontsika de keo famonjena tahaka ny voasoratry Paoly rahalahy malalatsika tamin'ireo koa araka ny fahendrenany omena azy, tahaka ny nataony tao amin'ny epistily rehetra koa milaza izany zavatra izany eo aminy izy. Efa nitoriana hatr'izay zany, toriana hatr'izay ny fibebahana de zay ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenanozy izy. Raha vao tsy mihaikeloka tsika, raha vao tsy mialitsika de zay fahaverezan'izay. Mananatra mampatsiaro antsika eto ny tenin'Andriamanitra de andao rahavana hiala koa satria fantatrareo raha teo izany ry malala zay ny antsony antsika de tandremy fandrao voataona ny fahadisoan'ny ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo. Aza manaiky ho voasitony ny zao tontolo zao fampitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy mitomboa. Zay ny antony ianarantsika, mianatra foantsika, ndao tsy avinavina ny amin'ny tenin'Andriamanitra ho azy aneny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Andriamanitra misaotranao zay Jesosy ny amin'ny teninao mpamonjinay ianao, mpanjakanay ianao. Misaotra ny amin'ny fampatsehivana Jesosy Andriamanitra saro-piaro de saro-piaro tokoa ianao Andriamanitra ary tsy tianao hisy ho very na de ray aza. Misaotra ny amin'ny ataonao rehetra, misaotra ny amin'ny filazantsaranao, misaotra ny amin'ny teninao eny Jesosy ataovy aty amponay koa Jesosy rehefa nitoriana amin'ny fibebahana zay de mba hitory amin'ny hafa koa zay fibebahana zay mba ho samy ho vonjena daholo rehefa miala amin'ny ratsy fandringanana, fahaverezana ny ao anatin'ny tsy fibebahana. Mampianarana hatrany tompo reseo lahatra amin'ny fo zay mbola tahaka ny hoe mihanahana Jesosy aoka tahaka ny Abrahama tsy hanahana amin'ny tsy finoana, tsy hanahana amin'ny tsy finoana fa finoana kosa no andresy lahatra ny tsirairay avy ka samy ho any amin'ny famonjeny zay rehetrareto Andriamanitra. Tomponay ianao mpanjakanay ianao de rainay mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Mankasitraka antsika rehetra tahiny ny tompo daholo indray ary manaraka indray. Amen. Ni
Eka rô maila, da hibevaky datoro ia izy.